La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Antoko ny fampandrosoana ny firenena ny fampanajana sy fampanarahana ny lalàna miaingana amin'ny kely indrindra. Eo ihany koa ny fanomezan-danja ny fampianarana sy ny fanabeazana. Andidin'izay arahanao anaty matonja soratra Gaëtan Andriatsina. Ho tapitra afaka 3 volana ny fotoam-piasan'ireo mpikambany seni. Ilaina ny fanaovana tombana maro lafa ahitana ny tsara sy ny ratsy. Fotoana tokony ijerevana ny mety ho anatsarana ity ratsana ity ihany koa izao ho ny KMF Knoe. Taoriana ny fionan'ireo filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana ambony nandritry ny Ida 20 atao Abidjan, Côte d'Ivoire, namoaka fanambarana namitina ireo fenkevitra tapaka izy ireo. Isan'ny mba toerana tamin'ny azany ny fampivoarana ny toe-karena sy fanatsarana sosialim-bahoaka mandroana ny krizy nateraky ny Covid-19. Isan'ireo tsy mbola nahitana fanafan'ny Alzheimer, ny zavatra hita nefa mihamara ny olona voan'izany eto amintsika. Ilaina nefa ny fikarakarana fitaizana azy ireny indrindra eo amin'ny toerana fandraisana azy. Maresaka iraisam-pirenena mba hiarovana ny mponina amin'ny variant Covid-19 dia nanambara ny gouvernemanta britanika fa tsy maintsy manao fihibohana mandritra ny 10 andro ireo mpandeha avy any Frantsa na vita vaksiny azy. Naditeny rehetra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao antoko ny fampandrosoana ny firenena ny fampanajana sy fampanarahana ny lalàna miainga amin'ny kely indrindra. Eo ihany koa ny fanomezan-danja ny fampianarana sy ny fanabeazana didin'izay izay rahanao anatin'ny fanadiny Gaëtan Andriatsina. Mihamafana ny toetra ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny voizina mafy tato ato ohatra ny fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Na io aza nefa ireo tsikera sy ny resaka mandeha etsy sy aroa manoloana ny mpitondra sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, manginona ary tsy ahitanteny ny akamaroan'ireo solombavambahoaka milaza sy manamafy fa manohana ny mpitondra fanjakana. Raha misy nefa ny fitakiana sy fangatana tombotsoa eny anivon'ny anteny meram-pirenena, samy maneho hevitra ary manohana izany hatramin'ny farany. Antony mahatonga ny mpanara-baovao ametra-panontaniana hoe atraiza ny fahafahan'izy ireo manaraka sy manohana ny fampandrosoana tiany filoha apetraka. Raha tiana ny ampandroso ny firenena, mila miova ny fomba fijery ary takiana ny finiavana hiala amin'ireo fanaotsinety atizay ka handray fomba fiasa vaovao. Mila fanabeazana sy fampianarana ary indrindra fitaizana ihany koa ny vahoaka malagasy. Isan'ny manan-danja lehibe amin'izany ny fanajana ny lalàna, miainga amin'ny kely indrindra. Ny fanajana ireo fotodrafitrasana apetraka ary tokony ho sary-piaro amin'izany ny tsirairay avy. Raha samy manaja lalàna ohatra, hiena kokoa ny fitohanana sy ny lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Hiena ny asa ratsy sy ny fanafian-jolahy, indrindra ny fitsaram-bahoaka sy ny kolikoly. Teboka iray ahafana miala amin'izany ary kito efa ny fampandrosoana ny fampianarana sy ny fanabeazana. Voalohany indrindra, ny fandefasana sy ny fampijanonana ny ankizy any ampianarana. Izany hoe, rehefa miditra ny sekoly ny zaza malagasy, tokony ary tsy maintsy mianatra hatramin'ny farany, fa tsy hajanona rehefa tonga ny fisasahan'ny taom-pianarana, ka asaina hanampy ireo ray aman-dreny amin'ny fitadiavam-bola ao an-tokantrano. Faharoa, tokony homena lanja ny diplôma ary homena asa mifanaraka amin'izay diplôma ananany ny tanora malagasy. Raha izay no mipetraka, itombo kokoa ireo mianatra sy manovo fahalalana eny amin'ny université, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, raha mitaha amin'ireo olona afaka baka isan-taona. Raha ny hita mantsy, ampahany vitsy amin'ireo afaka baka sisa ny manohy ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo.
mora kokoa nefa ny miady amin'ny fahantrana eto Madagasikara raha mitombo isa ireo manam-pahaizana sy fahalalana. Ny fahantrana eto amintsika izay tsy mijanona amin'ny ara-batana sy ara-pitaovana ihany fa mihitatra hatrany amin'ny fahantrana ara-tsaina. Ho tapitra afaka 3 volana ny fotoam-piasan'ny mpikambanan'ny CENI. Ilaina ny fanaovana tomana ahitana ny tsara sy ny ratsy. Fotoana tokony ijerena ny mety ho fanatsarana ity ratsana ity ihany koa izao ho ny KMF Knoe. Andry Flory. Afaka 3 volana eo hifarana tanteraka ny fotoam-piasan'ireo mpikambana mandrafitra ny CENI na ny vomiera maleo tena misana ny fifidanana etsy alarobia. Ireto mpikambana mandrafitra ny CENI ireto izay nahavita tanteraka ireo fifidanana izay nifandimby teto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Tao ny fifidanana izay ho filoham-pirenena ny taona 2024. Teo ihany koa ny fifidanana fisolo-bava-bahoaka ary ny fifidanana izay loholon'ny Madagasikara farany teo. Tsy ahivana fa ny fifidanana senatorialy ny taona 2024 no nanomboka ny kirakira fifidanana ireto mpikambana mandrafitra ny CENI ireto. Raha toka ny fifidanana senatorialy ny taona 2024 lasa teo iny no fifidanana farany izay ataony raha toka tsy hisy trangan-javatra tampoka eto amin'ny firenena ka ilana fifidanana maika. Isan'ny fanontaniana petraky ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena rehefa akaiky fotoam-piasan'ny rantsana-goavana eto amin'ny firenena tahaka izao ny hoe nanahoana ny tombanezaka nataony ity rafitra mpikirakira ny fifidanana ity nandritra intaona maro izay. Maro ny mpanao politika sy ny antoko politika no milaza fa tsy nahomby fa nanjakany halabato sy ny kolokolo ny raha rahampifidianana. Tsy vetsy ihany koa ankilany no nilaza fa nahavita ny andraikitra nampanaovina azy ireto mpikambana eo anivon'ny CENI ireto na teo aza ny fanakianana maro samihafa. Tontosan'izy ireo antsakany sy andavany ihany koa ny fifidanana ny fandimby ary tsy nisy korontana loatra izany ka nahatazona ny filaminana sy ny fitoniana ara-politika ihany koa. Fanontaniana petraky ny fiarahamonim-pirenena matetika ny hoe mbola ilaina ve ity rafitra ity amin'ny ho avy? Betsaka tena be dia be miezaka nataon'ireo ekipa ao anatin'ny CENI ary isorana azy ireo ary betsaka ny naomby. Fanaizana zany dia toy ny fiainana rehetrarehetra misy amin'ny lesoka ka iverinay fa lesoka tokony ho ahitsy ary tokony ho hatsaraina izay iovonantsika rehetra manana ny eo amin'ny fandrafetana ny lisitra mpifidy, eo amin'ny fametrahana araka ny tokony ho izy ny karapanondrom-pirenena satria milohan'ny andeha isoratra anareo anatin'ny lisitra mpifidy ny pirenena ray dia mila manana karapanondrom-pirenena. Eo zany mila mazava tsara hoe tena manana karapanondrom-pirenena ve ny olona tsirairay avy ary tsy misy doublon na triplon na quadruplon fa tena olo-pirenena ray karapanondrom-pirenena ray. Izay zavatra izay dia atodika any amin'ny ministera amin'ny afitany iandraikitra. Enina taona tsy azo avoazana ny fotoam-piasan'ireo mpikambana mandrafitry ny CENI. Mialohany hanavoazana ireo mpikambana ireo tokony hisy ny tombana maro lafy ahitana ny tsara sy ny ratsy, ny mety sy ny tsy mety. Tsika zany mila mametraka tsara ihany koa hoe hatraiza marina ny tena fahefana tiatsika omena ny CENI io satria raha ohatra ka fahefana sadasada dia tsy hipetraka mihitsy ilay na le fahaleovan-tena n'ilay rafitra amin'ny maha-CENI azy. Ka dia ohatr'izay amin'ny ankapobeny fa ny resaka fahombiazana, resaka tsy fahombiazana sy ny resaka tontolo manodidina any amin'ilay hoe ny CENI ve sa tsy CENI ve tokony rafitra hitantana fifidianana tena ady-hevitra ravabe zany ary mila ady-hevitra hatrany amin'ny foto-kevitra mafy mihitsy na débat de fond. Raha toka hisy ny mety ho fanovana ny rafitra mikasika ity vomiera maleo tena misana ny fifidianana ity, fotoanany izao ho hatrany ireo firaisamonim-pirenena. Tsy tokony hiandry herintaona mialohan'ny fifidianana vao irosa amin'ny mety ho fanovana rafitra na tsy. Ny volana Oktobra ho avy izao raha ny fantatra ny hoe fa tokony hisolo ireto mpikambana mandrafitra ny CENI ity. Raha hisy tokoa mantsy ny tokony hovaina sy hatsaraina makasiky ny firafitry ny CENI izany, mandritra ny fotoam-pivorian'ny parlemanta manaraka izao no tokony hanatanterahana izany. Fantatra fa lalana maro rahateo no mifampiankana amin'ity rafitra mpikirakira fifidanana etsy alarobia ity. Andrasan'ny mpanara-baovao ankehitriny mety ho fisian'ny fiovanana amin'ny mpikambana ny gouvernemanta. Ny fanatanterahana izy ireo ny fiara-miasa natao tamin'ny filoha no jerena ny asa vitany. Henri Florio. Isan'ny vaovao mafana andrasan'ny mpanara-baovao maro manerina ny nosy
ny fiovana izay mety ho isy eo anivony mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta. Isan'ny nahasamihafa nanendrena ireo ministra tao anatin'ity fitondrana ity ny fisian'ny fifanarahan'asa ny contrat programme ny fanaovana ireo ministra tsirairay avy tamin'ny filoham-pirenena. Miankina betsaka amin'ny fanatanterahana ireo fifanarahana asa ireo no mety hijanona ny ministra tsiray amin'ny toerana raha ny fantatra. Resaka fanovana gouvernement dia io zany dia ny filohan'ny république amin'ny tena mahita anazy hoe iza ny olona tsy nahavita amin'ireo membre ny gouvernement ireo tsy nahavita mametraka an'ilay velorano izay napetraka amin'ny filohan'ny république ary iza ihany koa no hosolony mba ho ministra tena aktifa zany ao anatin'izay zavatra izay ary tena mijery marina ny etaeta amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka, amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna ary ny amin'ny alalan'ny gouverneur-ny faritra zany ao anatin'izay zavatra izay. Fa tsy ho possible mihitsiny ka hoe isy mpanohatra amin'ny teny hoe zay tsy hiditra fa zay koa tsy mila tsy ilaina satria mila olona ampandroso anampy amin'izao fampandrosoana zao ny ilaina. Miandry ny fanapahan-kevitra ny filoha sy ny prime ministre araka izany ny amin'ny mety isian'ny fiovana ao anatin'ny gouvernemanta. Na mafisin'ity solombavambahoaka ity ihany koa fa na eo aza ny fanerena ankolaka ataon'ny solombavambahoaka sasany amin'ny fanesorana ny ministra ny filoham-pirenena no tompony teny farany. Za zany mahita hoe tsy tokony ny membre ny bureau permanent no tokony hitovy amin'ny firafitry ny ino moa zany ny configuration ny antenimera-pirenena fa ny gouvernement tena ny filohan'ny république tanteraka io zay tiany na ho ataon'ny TGV daholo ao ino ny fatany fahavitany azy na ho ataon'ny technicianina daholo ao tsy isy fantatra dia rehefa eritreretiny ino no havitan'ny veloranony ino no havitan'ny fampanantenana izay natao an'ny vahoaka dia nenay dia hoe tokony sitraka an'izay tombotsoa izay sy izay asa nataon'ny filohan'ny république izay ny vahoaka malagasy. Ny filohan'ny république sy ny premier ministre lehiben'ny gouvernement no manao ny tombana na ny évaluation ao anatin'ny gouvernemanta io. Efa nisy io tombana io raha ny nambaran'ny mpitondran-tenin'ny gouvernemanta. Tsy afenina kosa aloha fa efa nisy izay évaluation izay zany efa nisy ny fanaovana tombana zany andreo asan'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement. Mazava ho azy moa ny évaluation dia ahafahana mahita hoe nety sa tsy nety ny asan'ity mpikambana ao anatin'ny gouvernement ity mba ahafahan'ny filohan'ny république zany mandray an'izay fanapahan-kevitra izay dia veriko fa andray ny fanapahan-kevitra izy amin'ny fotoana izay mahamety azy. Rehefa fotoana fivoizana ny amin'ny tokony isian'ny fiovana gouvernemanta izao, maro amin'ireo ministra no mody mihetsiketsiky mba ho tazan'ny vahoaka eny fotony. Anjaran'ny filoha ankilany no mahita sy mitsara ny asa vitan'ireo ministra tsirairay avy. Taoriana ny fionan'ireo filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana ambony nandritry ny I20 tao Abidjan Côte d'Ivoire namoaka fanambarana namitina ireo fe-kevitra tapaka izy ireo. Isan'ny bahana tamin'ny zany ny fampivoarana ny toe-karena sy fanatsarana ny sosialy mamoaka manoloana ny krizy izay nateraky ny COVID-19 gaetan Andriatsilavo. Voalaza tao anatin'ity tatitra ity fa latsaky ny ray faingo sivy isanjato ny fivoaran'ny toe-karen'ny faritra ny taona 2020 no ny valanaretana raha toa ka 3 faingo 9 isanjato no vinanapetraka. Nisy fiantraikan'ny ratsy teo amin'ny ODD 320 sy ny azanda 320 ho an'ivondrona afrikanina ny COVID-19. Nienatra any amin'ny 4 faingo 5 isanjato ny asa ny taona 2020 hatrany ary manodidina ny 13 tapitrisa ireo olona ny latsaka anaty fantrana laliny. Niena ireo ezaka napetraka ho an'ny fametrahana fitovian-jo ary manodidina ny 350 tapitrisa ireo tsy afaka nanohy an-tsakany sy andava ny fianarany noho ny fikatonan'ny sekoly sy ireo ivitoeram-piofanana isan-karazany. Ankoatr'izay, nisy fiantraikany tany amin'ny tsy fanjari-tsakafo, ny fisitrahana fanafody sy ny fitsaboana ary ny fanaovam-baksiny ihany koa ny COVID-19. Mety hiteraka fifandonana sy herisetra, mamparefy sy mampikorotana ny faritra ireo olana ireo ka tsy maintsy hatrehina ny fitadiavana vahaolana. Sarotra ho an'ireo firenena nefa izany no ny tosika ara-bola hatrehina, ny fiakaran'ny trosa sy ny maro hafa. Ny vola nefa tsy niditra noho ny fikatonan'ny orinasa sy ny tsy fahafa-mamokatra ary indrindra ny fianan'ireo mpampiasa vola vahiny. Maro amin'ireo firenena no nametraka paikady ahafahana miarina ka nampiasa izay teo am-pelantanany indrindra manoloana ny ady atao amin'ny COVID-19. Na eo aza ny tsy fahampiana hatrany amin'ny 5.2 miliara $,
ho an'ny 5 taona manaraka ho an'ny Afrika tsy maintsy mametraka paikady maharitra ireo firenena Afrikanina. Fotoana izao araka io tatitra io hatrany ny asana ka hanampy amin'izany ny IDA, teboka telo lehibe no iangana. Ny fanatsarana ny mponina, ny famoronana asa amin'ny alalan'ny politika fampivoarana, ireo sehatra tsy miankina, ary ny fanatsarana ny toe-karena. Ny fanatsarana ny toe-karena no atao lara-pahamehana amin'izany. Ankoatr'izay, miara-dalana amin'ireo teboka telo ireo ny fametrahana filaminana sy ny fandriampahalemana. Tsy maintsy ho tratrarina ny voafaritra ao anatin'ny ODD na ny Objectif de Développement Durable, ny amongorana ny fahantrana lalina hatrany amin'ny 30 ny fahasalamana amin'ny vidiny mirary ho an'ny rehetra, fanafanganana ny famokarana fanafody sy ny vaksiny, ny fisitrana rano sy jiro, ny fampianarana sy ny fanabeazana ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona, ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ny olon-dehibe, ny fanamafisana ny traikefa sy ny fahaiza-manaon'ireo tanora, ny fanatsarana ireo orinasa madinika sy salantsalany, ary ny fanatsarana ny toe-karena amin'ny alalan'ny fanodinana ny vokatra. Ny farana omaly kosa ny hetsika ara-sosialy fahasalamana manakaiky vahoaka tetsy amin'ny boriboritany fahatelo izay hetsika efa fanao ny commune Antananarivo fitsonjovana ny mponina. Tao anatin'ny 3 andro olona miisa 503 no nahazo fizahana ara-pahasalamana teny an-toerana. Ny alarana efso. Mamempona ary maro samihafa ny tolotra omena ny olona tonga manao fizahana fahasalamana izay karakarainy ny commune Antananarivo renivohitra. Ka ireo mpitsabo teny amin'ny CSB2 no nivoaka nanao izany. Mahasarika ny maro ny hetsika noho izy mandray roa ao ny fizahana fahasalamana fa ao ihany koa ny fitsinjovana ireo olona sahirana. Zavatra voalohany hitantsika zao dia ny klinika mobile afahana mandray an'ireo olona hitantsika mijery tension, ireo fandrindrana mpiterahana. Anisany zava-dehibe koa ny mahakasika ny fitsinjovana sy fanentanana mahakasika ny fahasalaman'ny zaza. Hitantsika eto zao misy ny trizaza fijerena ary ny tena masarika dia maimaim-pona ny zavatra atao, indrindra ny fisian'ireo mpitsabo izay mandray marary tahaka ny reto zao misy tanda maromaro, misy dokotera mandray marary. Manana ny mampiavaka azy ny hetsika izay hiano karakaraina raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra. Ny mampiavaka dia ny ray aloha ny famoahana androany ny hoe misokatra ny didipotra fobe izay hotanterahany commune urbaine Antananarivo. Manararoatra ny fotoana sy hetsika ohatr'izao izay zany aty anatin'ilay vahoaka mihitsy izay mila an'ilay izy ilay fanolorana izay hetsika izay no anisan'ny mampiavaka ny androany. Anisan'ny mampiavaka ny androany ihany koa ny fanentanana ny olona rehetra izay tonga ny tenenanay ny hoe misokatra koa ny fisoratana anarana amin'ny fitiliana ny katarakta indrindrandrindra ho an'ireo zokiolona. Manomboka izao ihany koa dia efa afaka manantona an'ireo CSB2 efatra ny commune urbaine Antananarivo misoratra anarana anao an'izany hitily an'izany katarakta izany ary ho an'ny zokiolona izy io dia voatao maimaim-poana. Tsy mila fanamarina-ponenana fa afaka misitraka ny tolotra avokoa ny olona rehetra izay tonga ka tao anatin'ny 3 andro miisa 503 ireo olona nanao fizaham-pahasalamana. Ny boriboritany voalohany indray no anaovana ny hetsika manaraka ka ny talata 20 Jolay 2022 no anomboka ny forazaza maimaim-pona. Ny 12 Aogositra 2022 kosa no anomboka ny fandidiana katarakta maimaim-pona amin'ireo zokiolona. Isan'ny aretina tsy mbola nahita-panafa ny Alzheimer, ny zavatra hita nefa dia maro ny olona voan'izany eto amintsika. Ilaina nefa ny fikarakarana sy fitaizana azy ireny, indrindra fa ny toerana fandraisana azy. Namidina Ravelo Arso. Ny zokiolona no isan'ireo matetika tratran'ny aretina fikorotanantsainana ny Alzheimer. Misy fitaizana manokana nefa izany. Ilaina ihany koa ny filaminan'ny toerana izay itoeran'izy ireny. Efa maro ny olona tratrany aretina eto amintsika. Na mbola tsy ahitana fanafina aloha hatreto ity aretina ity, dia ny fitaizana azy ireny ny tokony amafisina. Efa betsaka le olona nefa midy ao amin'ilay toerana ray teo aloha zany zareo dia nanapa-kevitra izay hoe mba tsara mba tsaraina ny condition an'izy ireo zany mba ho misy fotoana atokana mihitsy le marary dia atokana mihitsy le zokiolona tomaty satria ny antony le marary zany mila fandraisana manokana mihitsy tsy mila tabataba.
mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny amena ara-pahasalamana tanteraka isika izao ka mbola mipetraka trano ny olana andraisana azy ireny amin'ny toerana voatokana ny amin'izany. Na eo mihitsy zany tsika izao satria tena maro be mihitsy zany tsy mitsahatra mihitsy ny antso avy amin'ireo fianakaviana satria tebiteby any zareo satria efa misy ny aretina mbola misy koa le confinement dia tena mitsitany zareo tena mijaly mihitsy zany le fianakaviana ahoana nanaovana satria olona tomady zao ara midy a miboka tena sahiran-tsaina vao maisa zany olona zokiolona marary dia reny olona tratran'ireny aretin-dreny mantsy te hivoaka foana izy zany dia le maîtriser an'izay le hoe hitazomana azy tsy hivoaka. Manoloana ny fisedrana mahazo ny olona manana aretina fikorontanan-tsaina na ny Alzheimer mitondra fanatsarana ny toerana andraisana azy ireo ny ivitoerana iray izay mandray an-tanana azy ireny eto Antananarivo mba ampihenana ny olana mahazo azy ireo na ny zokiolona na ireo tratrany aretina fikorontanan-tsaina. Fa mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara araka ny antontanisy efa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka 720 ireo tranga vaovao 12 ny sitrana soamanjara ary tsy nisy ny ainana fohy mitotaly 970 hatreto ireo mbola ao anatin'ny forum grave. Talohan'ny taona 790 isan'ny ireo be mpitady ny trano eto Andrenivohitra niazakazaka avokatra zany fitombon'ny ponina amin'izao taona 2022 izao feno hipoka Antananarivo feno trano saingy tsy mbola mijanona amin'izany ireo olona. Ny makasika izay indray noentina aminao anatin'ny fandarana alalino rapitso amin'ny 7 eto amin'ny Cool TV arahoany ampany amin'izany. Raha ny antontanisy Savoaray ny taona 2022 mifindra eto Antananarivo renivohitra ihany ny 470 ny olona mifindra trano. Izany hoe miala amina fokotany iray ka amin'ny findra amina fokotany iray hafa. Ohatra amin'izany toky izay aveny Anosy ka ifindra iny Akazomanga. Miala eto Andrenivohitra ka miazo ny tontolo ambanivohitra kosa ny 410 ny ireo mpifindra. Ny 900 mifindra any amin'ny faritra hafa ary ny 300 any ambanivohitra amin'ireo faritra hafa ireo. Raha miazo any Imeritsiatosika tsy lavitra ny tanan-dehibe izay ahitana fokotany misy 430 ao aminy. Betsaka kokoa ireo avy any ambanivohitra sy ny faritra hafa miakatra ny commune. Ny eto amin'ny fokotany Mamolada ohatra vitsy ny olona mivoaka raha mitaha amin'ireo olona miditra. Raha Imeritsiatosika amin'ny ankapobeny zao dia ny miala atao hoe eo amin'ny azo lazaina hoe vitsy miala fa lay olona tonga tena maro satria foko 20 eto Madagasikara zao saiky hita eto avokoa. Misy avy any Dego, misy avy any Tsohi, misy avy any Fort Dauphin, Morondava, Ambatolampy, Atsirabe, Faratsio, Malalalondo dia be da be mihitsy eto. Malalalondo tena feno Malalalondo mihitsy eto Imeritsiatosika. Antony voalohany mahatonga izany raha ny fanazavana, ny fitadiavam-bola ivelomana ary mibahan-toerana amin'izany ny varotra sy ny fifanakalozana. Mividy entana toy ny legioma ao Imeritsiatosika ka mitondra sy maka tombony amin'izany eto Antananarivo renivohitra. Ny akamaroan'ny mpiavy eto aloha tsy fantatro fa araky ny feo mandeha hoe ny Imeritsiatosika mora ivelomana dia mifampitaona reo le olon'ireo dia sasany mivarotra ny tena akamaroany. Varodamba, varotra kiraro, manao legioma. Ka eto moa be dia be le vokatra eto Imeritsiatosika ao an-tsenao zao raha mandalo ao nareo vomanga, manga, saonjo, voatabia hita eto daholo ny zavatra vokatry ny tany rehetrarehetra mihitsy dia misy ireo mividy ao maka entanao dia entina Antananarivo any Anosy any Andravoanga ny sasany any Ambohimanarina ny sasany. Tahaka mazatra anaraka adoka varotra isika mialoha ny tirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa voary. Facebook, yeah! Facebook plus! Hello, Facebook plus! Alavolo mandritry ny 2 herinandro amin'ny 2 giga. Yeah! Ankafizo any e! Tsindrio ny dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2 ariary fotsiny. Pour
Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto. Misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto. Tangatin tongu maro china mitakaza. Resto. Naezana wezana waliano misakafu. Resto. Maneran Madagascar matukiazi. Resto. Tambula sasa. Resto. Nanaola supu. Resto. Nasamu tanura. Resto. Ula makafi. Resto. Chimfit saranga nulu na sasa na ulbe. Resto. Ato fifilu masala imusara loko misi. Resto. Tiako, tiano, uantika. Resto. Batu malasa tenga tsara tia lako. Resto. Vita Malagas. Resto. Maman kukua. Fitinjato ariary. Mandray vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ty alina ty mianada zany mandray ny vahentsika dia miaraka Michel Arnard John antenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Araky ny fanambaratany mpiandohan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity dia manana vahiny sampana fampalalam-baovao ny pasteur Zafindrafito Christian izay mpanolontsaina munisipaly eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe miarabanao dia tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV. Isan'ireo resaka izay niteraka resabe teo amin'ny fiarahamonina indrindra moa tany amin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ny disadisa misy eo amin'ny Bentana Antsirabe sy ireo mpanolontsaina ao anatin'izay commune izay raha iverenantsika mba ho ampahafantarina sy eto moa ianao tonga eto amina eto inona ny tena olana ao anatin'izay commune Ambonivohitra Antsirabe izay amin'izao fotoana izao izay mahatonga an'izay disadisa eo aminareo mpanolontsaina sy ny bentanàna. Misaotra anao Michel, misaotra ary miarabany reto olona mijery vahoaka mijery atsika amin'izao andro ariva izao. Ny disadisa misy eo amin'ny vony commune Antsirabe Ambonivohitra amin'izao dia disadisa ara-pitantanana satria dia misy zavatra tsy mazava tsy manaraka araky ny lalàna amin'ny feny fitsiny ara-pahefana eo amin'ny organe délibérance ny organe exécutif ny zavatra misy eo amin'ny tanàna Antsirabe fa mandeha ohatran'ny fieritreretana hoe pasoara fotsiny ilay elanatsiny le fiteny tenenako anazy lay conseil municipal ka zay zavatra rehetra tiana ho atao dia alefa ao dia mandeha any ambadika any zany ny resaka satria maronisa moa zany ny eo anivon'ny tokony mpitondra ka na zavatra tsy tokony ho lanina ary dia lanina aroso hoe io lanio dia zay zavatra zany ijoroanay misy entité efatra zany eo anatin'io commune io ny mpanolontsaina dia entité ray moa zany amin'ny fitondrana entité telo akoatran'ny fitondrana dia le entité telo zany samy mahatsapa hoe antsy mety kosa amin'ny fitantanana izany ary mila mpahafantarana ny vahoaka ny tsy fetezan'le satria hiaraka iosona maloto ao anatin'izao zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy izao. Sosaona moa zany izay fisehoany izay hoe tsisy fifampiresahana ve zany eo amin'ny mpanolontsaina sy ny bentanàna tsy manaraka ny tsy miheno ve zany ny bentanàna sa hoe inona le tena olana ohatrotry ny ahoana ny tena fisehoany. Misy ny fampitenenana ifampilazana na antsoratra io na ambava ifampitenena misy an'izao asa zao misy an'izao dinidinika zao tokony ho tanterahana anam-pandrosoana ny asan'ny commune nefa moa zany rehefa tsy ao anatin'le eritreritry le exécutif le izy dia bloquena reo le fivorianareo be deabe ny zavatra tokony ho dinianay amin'ny mampanolontsainanay izy ohatra nefa dia tsy mahazo alalana hidinika andreo zay satria tsy tafiditra anaty ordre du jour ny zavatra tokony ho diniana na dia efa ekeninay conseiller maro anisa na dia herikara mahatsapa hoe ty zavatra tokony ho diniana nefa dia bloquen'ny exécutif moa zany dia tsy afaka manao ny asanay amin'izay andrany vahoaka anay zahay zany fa dia ohatran'izay daniny kibon'ilay exécutif ihany no tanterahany ary io moa zavatra efa mampatahotra zavatra efa fataony lay mpitantana teo aloha io ary zay matahotra ary zay miala
amin'ny fiverenany zavatra dia miaro zay ary mampafantatra ny vahoaka hoe misy zavatra tsy manjary eo amin'ny fitantanana atao amin'ny commune Antsirabe ambony vohitra. Tsy ianareo mpanolotsaina ihany moa zany no efa hoe naneho hevitra amin'ny mpambe maso tahaka izao fa misy ihany koa ny filazana fa ny ben'ny tanàna dia mihaino anareo mpanolotsaina fa ianareo mpanolotsaina no manakana an'izay hoe tetikasa izay kasainy eo anivon'ny commune ambonivohitra Antsirabe ho totosaina ao amin'izay commune izay ohatrany ahoana ny hevitrao mahakasika an'izay dia ina ihany koa no mety hoe fiatraikan'izay nolazainao teo hoe nareo tsisy mihaino tsisy mandray ny hevitra avy amin'ny mpanolotsaina. Ia raha fehezina amin'ny teny tsotra zany izy dia ohatrany hoe fifanankarozan-kevitry mona sy marenina zany hoe tsy mifampihaino mihitsy dia lasa sarotra ilay fitondran-draharaha satria izahay raha ny vidin'ny vahoaka dia mahafantatra ny ary nyresaka tamin'ny vahoaka zay tamin'ny fotoan'andro zay nanaovana ny fampielezan-kevitra naneho ny hevitra hoe izay dia hijery ny zavatra mampangirifiry vahoaka ary hitondra ny soso-kevitra zay anananay eo amin'ny commune zay nametrananay fa saingy ilay soso-kevitra zay arosinay rehefa tsy mety amin'ny fieritreretana sy ny fandaminan'ny Andriamatoa ben'ny tanàna sy ny ekipany dia tsy tanteraka ary zay zavatra zay eritreretiny avy any zavatra tsy mitombona araky ny tokony ho izy akory ohatra zao aka ohatra raha vetivety fa fotoanantsika moa voafetra ihany mangataka jumelage zao ohatra misy taratasy tonga avy any hoe anao jumelage amin'ny Antsirabe tanàna ohatra zao dia tonga avy any le taratasy any ao anaty le taratasy zany tsy misy fanazavana hoe inona le endriky le jumelage fa le zavatra geza be fotsiny dia io zavatra mampananay hoe mila mazava tsara kosa le tokony fiara-miasa misy iara-iasa momba ny fanabeazana ve izy iara-iasa momba ny ara-tsosialy ve izy iara-iasa momba ny urbanisation ve izy na fanatsarana tanàna ve izy fa tsy misy an'izany dia rehefa mametraka an'ilay fanontaniana zany zay hoe inona ny endrik'ilay fiara-miasa ao atao le jumelage ny jumelage dia zay zavatra zay ny tonga dia raisina hoe blocage ohatra ray zay fa maromaro moa ny trangan-javatra. Amin'izao fotoan'izao zany inona no mety hoe takianareo mpanolotsaina? Ny zavatra tena ny marina ny tena takiana mba ny ahafantarana ny vahoaka hoe inona marina ny tena réalité misy amin'ny commune urbaine Antsirabe ary io zavatra io zany dia anasana tena anasana mihitsy ny fifanatrehana eo anatrehan'ny vahoaka eo anatrehana plateau ohatran'izao na zay anaovana anazy azahoana tena manazava amin'ny vahoaka satria ny andaniny miteny lazainy ny ankilany miteny lazainy dia sarotra tsy fantatra vahoaka tsony ny marina fa zay zany tena manasa mihitsy ny sinizay fifanatrehana izay ary maniry ny fisin'izay zay mba ho hitan'ny vahoaka sy ren'ny vahoaka hoe inona marina ilay zavatra misy réellement amin'io commune Antsirabe io. Raotina ihany moa ny fandalovanao eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao isany vaovao misongadina ihany koa amin'ny commune Antsirabe ao mikasika ny fidirana amin'izao fotoan'izao ny bajaja ohatrany ahoana indray mikasika an'izay satria isany nahazatra ny olona angamba ary tsisy mahafantatra an'izany hoe ny posiny tena fitaovana entina mitatitra na olona entana ao Antsirabe misy ny fidiran'ny bajaja ohatrany ahoana efa nisy ve ny fifampiresahana teo amin'ireo mpisehatra amin'izay sehatra izay amin'izao fotoan'izao? Io indrindra ny tena manahirana ny misy ela satria tsy misy mihitsy fifampiarahana araka voalazanao zay ny avatarany olana Antsirabe dia tanànana posiposy dia nefa misy an'ireo fitaovanareo zay maro eo amin'ny zato eo no tonga ao Antsirabe zay tsy nisy fifahalana fa dia eny amin'ny arabe ny tena ohatra ny vahoaka rehetra mahita hoe ay fa ino ny tony ary ny zavatra tena mampatahotra sy mametraka fanontaniana tsy inona dia zao hoe fahalalan'ny olona anazy dia any commune le izy satria dia mpiasan'ny commune no nanao ny montage le izy tany amin'ny toerana anankiray toeran'ny ministère ary zany zavatra manjavozavo daholo zany zavatra zany ny teny ilana fanazavana mazava amin'ilay tompona andraikitra hoe inona marina ity fa manjary maloto zay ary ny tenanay mitondra fiangonana anay nidirana eo anatiny io dia hitondra mangarara sy ny fahamarinana nefa zao dia lasa vohospotaka hoe fa ahoana nataonareo communenao fa bajajin'izy reny na zay raha tsy mahafantatra n'le bajagy raha tsy fanandeha teny amin'ny arabe le izy. Eny ary antenaiko fa feno zay fanazavan'izay ao amin'ny ity androany ity ankatrahana feno ianao nanaiko ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Sotra tompoko.
Zay makasika niny fatahorinan'ny fitakiana ataon'ireo mpikirakira taratasy-panadinana ateny amin'ny knapimady naloha nanomboka omaly ny vacation roapolo sy roa arivo ho an'ireo izay tokony ahazo izany. Vacation CPE sy BEPC roapolo sy roa arivo izay tsy mbola voaloha ireo nefaina ireo ka vacataire manodidina ny 700 eo no efa nisitraka izany. Ho an'ny fanomanana ny fanadinana BEPC kosa indray efa milamina avokoa ny fiomanana rehetra. Efa miomana amin'ny fanatanterana ny fanadinana ao anatin'ny fanajana ny sakana ara-pahasalamana avokoa ny ivitoerana rehetra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ahafahana manadio ny CAP-arena na tsahatra ny tsenanomby amin'ny distrika ao Farafangana no ny firongatry ny Asandahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana na izany azy efa tonga any an-toerana ny miaramila ampandry tany Gaëtan Andriatsilavo. Mirongatra ny Asandahalo amin'ireo komunina maromaro amin'ny distrika ny Farafangana. Lasibatra amin'izany ny ao amin'ny ilany atsimo ny faritra voan'ny distrika ary saika amoizana ain'olona hatrany. Ankehitriny efa misy miaramila na lefa ny fitondram-panjakana ampandritany amin'ireo faritra sy distrika ireo. Nisy ihany koa ny farapaha-kevitra no raisin'ny tompon'andraikitra iny fotony toy ny fampiatona ny tsenanomby ao anivon'ny distrika izay heverina fa ampiena ny alatromby sy ahafana manadio ity CAP-arena iray ity. Ny tetikady mety ho tetikady ihany koa tsy fandriam-pahalemana dia ny mbola tsy anekenay aloha ny sokafan'ny tsenanomby amin'izao raha tsy hita mazava tsara ny vokatra ny tetikady ny paikady apetraka ny mpitandro filaminana mba hanafoanana na tsy ho tanteraka ara fa hanafoanana amin'ny ampahany betsaka indrindra izany tsy fandriam-pahalemana izany satria ny fivarotantsika omby ety amin'ny faritra atsimo atsinanana dia hatramin'izay dia ijerevana ny zavatra manahirana madinidinika na ara-fomban-drazana io na ara-piainana madinidinika hoentina hivarotana tanimbary na hividianana tanimbary ohatran'izay ka hoezahana aloha ho diovina izany resaka sy fandriam-pahalemana izany dia hisokatra ihany ny tsenanomby satria io dia ho fitsinjovana ny vahoaka madinika ihany koa. Ankoatr'izay no atsaraina ny poste avancé no vatsiana fitaovana ireo mpitandro filaminana amin'ny alalan'ny SIAD na ilay teti-bola natokana pandrotsona ny faritra ambanivohitra no nahafahana nanatanteraka izany. Hevitra hijerakaiky ireny poste avancé rehetrarehetra reny sy ny fanasarana an'ireny mba ho fitaovana manaraka ny tokony ho izy no omena ireny ampitandro filaminana ireny ahafahany miasa tsara sy manome vokatra satria mora dia mora ny mitady vokatra mangataka vokatra kanefa raha ohatra ka tsisy ny fitaovana hoentina ananana izany vokatra tsara izany dia zava-poana anaty isany izany fampitaovana izany ny fanatsaranay ny kazerna ny gendarmerie pirenena any amin'ny commune ambanivohitra ny Ankarana ary ny fanatsarana ihany koa ny bureau ny gendarmerie pirenena any amin'ny commune ny Ankarana. Mbola ho anaty isan'izany fampitaovana zany ihany koa ny fanomezana moto vitsivitsy ireo mpitandro filaminana izay ao amin'ny commune ambanivohitra ny Aboazo izay fantatsika fa mafana dia mafana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'izany toerana izany ary ny any amin'ny commune ambanivohitra ny Ankarana ihany koa. Atreto saika andrenesana fitarainana avokoa ireo faritra sy distrika manerana ny nosy no ny firongatry ny Asandahalo. Miezaka ny mamahaolana ny mpitondra fanjakana manoloan'izany saingy mila hatrany ny fiarah-miasa amin'ny mponina indrindra amin'ny fanomezana loharanom-baovao maro-potitra. Mandidina izay sehatra izay hatrany dia niaina tao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana nandritra ny fotoana maro ireo mponina tao amin'ny faritra Aboendy amin'izao efa nahitana fiovana izany tao aorian'ny fandefasana tafika miaramila anampy ireo zandariny alarana izao. Ny fakana-keriny sy fanafiana ataon'ireo dahalo amin'ny olona manam-bola any amin'ny faritra Aboendy no mampitaraina ireo mponina hatramin'izay. Manana omby ianao arena nanana kanefa ny problema zany nanerovana anazy ary fa tsy hitantsony. Ary eo ihany koa any aminay zany fitrandrahana volamena sy fitrandrahana vato zany zay fantatra rehetrarehetra namokatra vato dia efa tsy maintsy tratra ny fanafiany. Ho an'ireo rehetrarehetra zay manan-draha dia tsy maintsy kidnappena. Ary tao anatin'izany ny anabavinay zany vadiny valinanay zany indroa ny kidnappena zany no ninona no resaka vola io ihany. Ka rehefa nitsangana moa zao zavatra zao zany faly zay satria zay no
ohatrany hoe na tonga foanaka teo iny satria tena hoe tsy nieritreretina hoe zao zany zavatra mitranga. Manoloana ny toetra raha misy any an-toerana sy ny fanovana-drafitra napetraka eo anivon'ny tafika malagasy nidina ifotony nijery ireo toerana nametrahana ny farim-piarovana eny amin'ny faritra ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny ministry ny raharambahiny. Fandalovana eto zao dia manatin'ny planina fobe izay fametrahana ny ireo zone de défense et de sécurité de Madagascar satria fantatrareo tsara fa misy zone de défense vaovao anankifolo manolo an'ireo faritany miaramila enina teo aloha ary izay dia efa tany Antsaranana tany amin'ilay hoe zone de défense et de sécurité nankarana nanazava ny firafitry ny fanovana misy eo amin'ny tafika malagasy efa tany zone de défense et de sécurité ny Tsirobiana ihany koa tamin'ny farany herinandro teo nanazava ihany koa ny firafitry n'izany fanovana teo amin'ny tafika malagasy zany dia androany dia tonga eto Majanga eto amin'ny zone de défense et de sécurité ny Bisboka zany nambaran'ireo mponina any an-toerana fataoriny ny fandefasana tafika miaramila manampy ny zandary efa tsapa fa efa nisy fiovana ny tsy fandriampahalemana tamin'ireo faritra izay nahitana asandahalo ny sesy teo aloha manomboka eo atapy-tanànan'ny Soalala ary mitoetra any amin'ny komuna Andranomavo Ambatomainty hatrany Besalampy izany. No mariana androany kosa ny fidiran'ny First Toastmasters Club of Madagascar ao anatin'ny distrika efatra amby fitopolo ampiroboroboana ny fifehezan'ny malagasy ny teny anglisy no isan'ny tanjona amin'izany io na saina. Miroborobo hatrany sehatry ny fampianarana sy ny fampiofanana teny vahiny eto Madagasikara. Ho an'ny teny anglisy manokana isan'ny sehatra amin'izany ny First Toastmasters Club of Madagascar. Ny First Toastmasters Club of Madagascar dia fikambanana iray affilié amin'ny Toastmasters Club International izay manana foibeny any Amerika. Io Toastmasters Club io zany ny international zany dia manome fahaizana sy fahalalana ary ny fampizara amin'ny fahaiza-manao momba ny fitenenana sy ny fikabariana imasom-bahoaka ary ihany koa ny fahaiza-mitantana fianarana fahaiza-mitantana. Mifototra amin'ny serasera ny fitenenana imasom-bahoaka ary ny fahaiza-mitarika araka izany ny fampianarana sy ny fifampizarana ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny ity kluba iray ity izay eo ambany fiahiny ny masevo amerikanina ary natao ho an'ny rehetra. Ny mpikambana ao amin'ny Toastmaster dia misy karazany maro, tsy mifidy salan-taona, tsy mifidy fianarana atao, tsy mifidy asa atao. Misy olona avy amin'ny tontolon'ny fampianarana, misy olona avy amin'ny tontolon'ny serasera, misy olona avy amin'ny tontolon'ny fandraharana, misy olona mbola mpianatra izay lino amin'ny serasera sy ny fitarihana satria ireo dia zavatra ilaina foana ninona amin'ny fiainanao na amin'ny fiainana andavanandro ary ilaina no mahay miresaka amin'ny olona. Androany no marina tamin'ny fomba ofisialy teny Antaninarenana ny fidiran'ity club ity ao anatin'ny distrika 74 ampiroboroboana hatrany fifehezan'ny malagasy ny teny anglisy nisy ihany koa ny fanavaozana ireo mpitarika. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia beharovana ny mponina amin'ny variant Covid-19 dia nanambarany gouvernemanta britanika fa tsy maintsy manao fihibohana mandritry ny 10 andro ireo mpandeha avy any Frantsa na dia efa vita vaksiny azy. Fanadina. Tsy maintsy manao ny quarantaine mandritra ny fahatongavany ao Angleterre ireo mponina ao avy any Frantsa na dia efa navita vaksiny tanteraka ny Covid-19 azy hoy ny fanambarana nataon'ny gouvernemanta britanika omaly fa 12 Jolay. Nambaran'ny gouvernemanta teo aloha fa ny olona vita vaksiny na avy any amin'ny firenena miloko volomboasary izay toerana itobin'ny mpizahatany maro ao Europa toy Frantsa, Italia, Espaina dia tsy mila manao ny quarantaine intsony manomboka ny alatsinainy. Efa ahitana ny variant beta avy any Afrika Atsimo ihany koa ny ao Frantsa amin'izao izay mampatahotra ny firenena Britanika. Nahitana fiakarany tranga hita tao Royaume-Uni tamin'ny voalohany ety herinandro ity noho ny variant delta avy any Inde. Ny zoma lasa teo mandizina ny 10 alina ireo olona voamarina fa mitondra ny valan'aretana tao anatin'ny 420 ora tranga izay tsy mbola hita nanomboka tamin'ny volana janoary 2024. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatana vaovao tamin'ity andro andeha ankatrana nanaraka izany sofa tsara atao tompoko.
malagasy. Presto, Maman Cocoa. Fitonjato ariary. Vous a présenté Ny vavao. avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ny vavao. la 4G by Telma vous a présenté Ny vavao.